Dia mbola faly miarabanao ihany ry havana manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana fiarahantsika amin'ny fampahe amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao a. Ny finoana no ho resahantsika indray androany ary mbola manodidina ny fanahy masina ihany. Hitantsika izany ao amin'ny marika toko faha 11 ka ny andininy faha 17 ka hatramin'ny faha 20. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino hamoaka demony amin'ny anaraka izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Handray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Io ilay tapany farany eo amin'ny 120 io ry havana no atao hoe tena sekre na zava-miafina mihitsiny a, miteraka an'izany hoe fahagagana sy herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoantsika izany, satria hoy izy ilay teny eto hoe ireo kosa, ireo mpianatra ireo kosa dia lasa nitory teny eny tontolo eny. Fa tsy nandeha irery izy ireo fa ny Tompo niara-niasa taminy. Dia nanamarina ny Tompo ny teny rehetra tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amin'ny dikateny frantsay ny hoe famantarana dia signe na miracle. Dia izay izany ny tena hoe vahaolana, izay izany ny tena lakile raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra isika, raha te hahita an'izany hoe fahagagana sy ny herin'Andriamanitra isika miatra eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia manam-pinoana. Ary ilay finoana dia izao, tsy hoe finoana inona fa miorina mihitsiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny Tompo miaraka aminao, miara-miasa aminao ka manamarina ny teny rehetrarehetra izay andrahany anao. Tonga dia matoky fotsiny izao ianao hoe Jesosy miaraka amiko, Jesosy ny momba ahy. Dia izay finoanao izay tena tsy misalasala ianao, tsy manana tahotra ianao fa hoe Jesosy ny manao ny asa fa tsy izaho, Jesosy ny manao ny asa fa tsy izaho, averimbereny foana izay. Jesosy ny manao ny asa rehetrarehetra fa tsy izaho, raha vao hiala ao anatin'ny tokantranonao ianao ny maraina. Jesosy ny miady ho ahy fa tsy izaho, Andriamanitra no mandresy ny fahavariko fa tsy izaho. Izy daholo no manafaka amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy izaho. Izay ny finoana. Ary rehefa feno an'izay finoana izay ianao dia izay no miteraka fahagagana, izay finoana izay. Fa tenin'Andriamanitra mihitsy ny efa nilaza hoe raha manana finoana tahaka ny voa tsy nampiray ianareo ka hiteny amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra dia hanaiky anareo izy. Dia izay ilay izy manaiky izay izany dia Jesosy hozy izy manamarina an'ilay teny amin'ny alalan'ny famantarana na fahagagana. Indray andro dia nanatona anahako ity vehivavy anankiray somary mitazotazon-damosina ohatran'izao izy nanatona tao am-piangonana. Izaho hozy izy mba mangataka mba hivavahana fa marary aho hozy izy, mba mangataka fanasitranana fa marary. Dia eny raha hoa inona no marary anao dia nazavainy teo hoe izaho hozy izy maraina ka mandra-parivo ny andro hozy izy dia marary foana ny ilako ankavanana. Ninona ataoko na dia tsy mahavita asa, tsy mahavita ninina fa dia marary foana manomboka any amin'ny lohako any hatrany amin'ny tongotra ambany any dia marary foana dia tsy fantatro hoe maninona, tsy fantatro ny dokotera, tsy mahita hoe inona ary ny tena mahazo ahy fa rehefa atao ny analizy ohatran'ny toa normalina daholo. Izao ary ho any fanontaniako ataoko aminao hoe ianao ve mino fa Jesosy tena manasitrana anao androany. Miala tsiny aminao aho hozy izy fa izaho hozy izy témoin de Jéhovah. Miala tsiny aminareo manonona an'izany satria izay ilay tantara. Ary izay hozy izy ao anatin'ny fampianaranay dia hoe tsy misy intsony izany fahagagana izany fa taloha izany. Ka tsy hafeniko anao hozy izy fa izaho tsy mino hoe izy izany fahagagana izany. Gagagaga ihany nanontany an'izany izy ka inona moa ny anatonanao anahy raha ohatra ianao izany ka efa mahafantatra avy hatrany fa tsy misy intsony izany fahagagana izany. Raha izany ary no izy dia izao hivavaka ho anao dia mandeha hanamody. Izay fotsiny ny azoko atao, hivavaka ho anao fotsiny dia mandeha hanamody fa izaho tsy afaka
ametra-tanana aminao satria dia tsisy afa-tsy ny finoanan' Jesosy hoa notoriako aminao azahoanao fanasitranana ka raha ianao efa milaza amiko fa tsy mino an Jesosy hoe manasitrana dia mialatsiny azy zany fa dia tsy afaka anao ny aninona aminao ozy izy ozy izy tsy navelany ahy zany satria matoa manatona anao izy izy dia misy hery nanainga anaty eny am-pitoerana eny hoe mandany tsy fatako hoe eriana na eriana fa dia hoe mandehana fotsiny ianao manatona ny olona io ianao ho ametrahan-tanana ka za ozy izy tsy manaiky mihitsy raha tsy ametrahanao tanana ka ny fametrahan-tanana ho dia tsy azo ataotao foana fa zao miankina amin'ny finoana ilay izy dia izay koa nozaraiko aminao ka raha ohatra ka matoky an'izany ianao mino an'izany ianao dia afaka hiametra-tanana aminao mba hasitrana anao teo izy dia niondrika izy sady nyseny toy eny ary ozy izy tena mino aho ozy izy fa Jesosy tena manafaka fa za tsy alety mihitsy raha tsy ametrahanao tanana dia hitako izany fa na dia izay teny izay fotsiny ary dia efa vokatry ny finoana izay dia vavaka tsotra ny nataoko sady nametra-tanana ahako no roaziko tamin'ny anaran'i Jesosy ho fanaintainana tao amin'ny ilany ankavanana rehetrarehetra dia ozy miantso an'i Jesosy hoe io mpanomponao Jesosy fa ankehitriny izy zany dia mino ka dia hamarino amin'ny teninao eto akaiko eto ianao Jesosy hamarino any ny teninao satria tsy za mihitsy ny manasitrana tsy za ny manao ninina fa ianao no manao fagagana ary ianao no manasitrana raha ametra-tanana amin'ny marary dia ho sitrana izy tena pitrako ny tanako dia mivavaka vita izay lasa izy nody atalata izay andro izay tonga ny alarobia rehefa nisy fotoam-pivavahana tao am-piangonana alarobia dia nijoro vavolombelona amin'izay ilay ramatoa io dia gagahako natazana azy avy eny am-pitoerana eny zany za mipetraka eny amin'ny olona eny amin'ny vahoaka eny nitazana azy dia iny fa nitsangana ilay ramatoa dia mijoro vavolombelona nijoroako vavolombelona eto izy rehefa na dia izao za dia tena tsy nino za dia teneniko mihitsy ilay olona izay nametra-tanana tamiko hoe za tompoko dia tsy mino satria fampianarana azonay dia izao hoe tsy misy tsony zany fagagana izany fa taloha zany fa rehefa nametra-tanana tamiko kosa ilay mpanompon'Andriamanitra ozy izy dia lasa ozy izy nody dia nitonga tany an-trano ozy izy dia nalahelo satria tsisy ninina niova fa nomaly teo ihany ny teo mbola marary foana ny ilako ankavanana hatrany amin'ny lohako ka hatrany amin'ny tanako dia nalahelo aho hoe zay ara lefa natahorako fa inona koa raha nanesika anahy teo tena nisy nanesika anahy mihitsy teo hoe ndany ianao mitsangana ndany ianao mitsangana dia mandana manatona ny olona io ho ametrahany olona io tanana dia kanjo dia rehefa nalahelo aho izy dia nivavaka hoe eny ary rehefa tsy nitina nasitra anahy ianao Jesosy angamba mbola misy antony ao fa dia manaiky azy ny sitraponao dia natory tamin'ny nalahelo aho izy dia ny fo maraina indray zany dia efa hoe dia mbola andeha indray zany amin'le za le mitaritarika manao ny asako sy ny rehetrarehetra iny zany amin'le vatako marary iny ny ilako ankavanana marary iny tsy akijanona iny na mandava-taona iny dia lasa dia niasa dia gaga be aho izy indry ary maivana be zany fa tsy le za omaly le mavesatra be sy ny maninona tsony tsy rehako tsony ohatrany tsy nisy ilay aretiko ry havana ozy izy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa aitoko ny finoana tsy amin'ny ampozinao tonga ny fanasitranana anao rehefa mino ianao ary izao famantaran'izao no anaraka izay mino izy ny tenin'Andriamanitra tsy natokana ho an'ny pastera na natokana hoe mpanompon'Andriamanitra voafidy ihany fa ianao izay miaino anahy amin'izao fotoana izao dia izao raha mino ianao hoe fa maefa miaino vavaka anao Jesosy tena manasitrana anao Jesosy ary tena izy ny manao ny asa fa tsy ianao dia izao amoaka dia miny amin'ny anarako izy ozy izy ianao mihitsy dia miteny fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy azy tsy maintsy miala ny fanaintainana tsy maintsy miala ny aretina tsy maintsy miala dia ny finoana fotsiny an'i Jesosy hoe izy miasa izay ny atao hoe finoana hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny raha tena mijery an'ireo zavatra voatanisy ireo ianao dia mety hiteny hoe marina raha misy na dia anankiray amin'ireo raha ho vitako ho haiko
tsy satria tsy ianao no mahay azy, tsy mahay an'izany ianao, misotro zava-mahafaty ianao de tsy ampaninina anao zany, andramo ary ho hitanao fa tsy hainao zany, fa Andriamanitra rehefa Jesosy no momba anao hamoaka demona izy amin'ny anarako izy, andramo ary tsy hainao zany, fa rehefa Jesosy no mamoaka an'le demoni tsy maintsy mivoaka io, hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy de amorona zany, hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra de zany mamorona blablabla. Rehefa feno ny fanahy masina ianao a de tanteraka daholo ary ireo zavatra voalaza ireo, amehitra tanana amin'ny marary izy de ho sitrana ireny. Zay ny tenin'Andriamanitra ka de mahireza fa ny tompo mafisiko tsara zaho ny 9:20 eo manao hoe fa izy ireo kosa lasa nitory-teny eny tontolo eny ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy, de anamarina ny tenin'Andriamanitra koa ny tompo aminao, de izy famantarana, de izy fagagana manomboka izao amin'ny alalan'ny finoanao. Tsy miankina amin'i Jesosy zany fagagana zany, efa mipetraka io tenin'Andriamanitra io hoe zao ny famantarana arak'izay mino, fa miankina aminao sisy, ino ianao sa tsy ino, de rehefa mino ianao de tanteraka aminao le izy, tsy mino ianao de mijanona ho an'Andriamanitra ny teniny. Noho izany zany aza misalasala mihitsy ianao fa miankina aminao ny hatanterahana zany fanasitranana sy famonjena ary fagagana zany eo amin'ny fiainanao. Raiso ny fanahy masina.